hatrany riavaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa tratro izao faraparan'ny herinandro izao. Misaotra anao na ny amin'ny asa aman-draharaha, ny didy aman'andraikitra, ny fianaran'ny ankizy. Ireny rehetra ireny matoa tanteraka dia tao ny famondram-ponao, tao ny fitantananao, tao ny fiarovanao anay ka misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahatelo sady anio ry havana, andiniantsika ny momba ny hiraka ampanaovin'i Jesosy antsika raha mety isika. Hoy ary izy anio, ireo 12 lahy ireo dia nirahan'i Jesosy sy nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanàna Samaritana. Amen. Mateo 10:15. Inona ny fodi-kevitra sy tonontsika ary avy amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Toy ny 12 lahy koa isika ry havana, irahana na mandeha tsororoa araka ny teto izany, na mitokana na mandeha maromaro ihany koa. Ny tena zava-dehibe dia izao, mazava tsara ny hiraka ampanaovin'ny Tompo. Mitovy amin'izany koa ny nandrahana ny fito-polo lahy, jereo ry havana ny lioka 20. Mazava tsara ny tany aleha. Arak'izany dia hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra any amin'ny tanàna Samaritana. Izay rehetra atao koa hitantsika eto amin'ity Mateo 10:17 ity. Eny hatramin'ny tenitenenina aza hoe tonoiny ao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra e, izany no torio. Eny hatramin'ny zavatra atao koa hitantsika eo amin'ny 15. Manasitrana ny marary sy ny sisa rehetra. Hita daholo ny dinidinika ry havana ny amin'izay ataony Tompo, aseny ataony ny hiraka. Noho izany dia tena mazava ny hiraka ampanaovin'ny Tompo antsika raha mety isika ry havana. Raha misy ary fanompoana na amin'ny fiangonana na ao amin'ny sampana ny diranao na vaomerana ny toy izany ka tsy mazava aminao ny ataonao ao dia mandinihy tena ry havana fa sao dia tsy tokony ao ianao. Sao dia hiova izay mpanompoana hafa satria hitantsika fa raha toa ka manjavozavo ny hiraka ampanaovin'ny Tompo dia tsy ho vidy izany ary tsy hanana fiadanana sy fifaliana ianao hanao an'ilay hiraka, hanatontosa sy hanatanteraka an'izany. Noho izany dia rehefa Jesosy no maniraka ry havana, mazava ny asainy ataontsika. Dia mety eza ary ho iraky ny Tompo ry havana. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra, misaotra fa maniraka anay ianao ary ambaranao aminay ny atao anatin'izany amin'ny atsipiriany. Koa enganeny fanahinao masina hiasa aty anatinay hatakaranay an'izany Tompo. Ary raha misy sahirana manatanteraka ny hiraka ampanaovinao, eny mety sahirana amin'ny lafiny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-bola, ara-pitaovana, dia ampio izy ireny Tompo mba hatanteraka an'izany ary enganeny mba tsy ho kivy fa ny hiraka ao koa ny sitraky izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.